Tokolas tokovavy ankafaliana indray no erahana aminao amin'ity takarivan'ny alarobia ity no anasananao ihany anaraka hatramin'ny farany indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma-tv avy hatrany dia ny tontolon'ny fitanterana teto an-drenivohitra no anokafantsika ny fotoana ary amin'ity takariva ity nanatsahatra ny asan'ny mpitatitra mivondrona anatin'ny kaoperativa Uctu androany hetsika nataon'izy ireo hanairana ny mpitondra fanjakana eo anatrehan'ny tsy fandoavana ny subvention sy ny tokony hanidinan'ny fanjakana hampidinana fanjakana ny vidin-tsolika no anton'izao hetsika tanterahan'izy ireo izao hanairana ihany no natao ary tsikatra tamin'ity androany ity fa nizotra tongotra avokoa ireo mpampiasa ny taxi be zany na ho an'ireo namonjy toeram-piasana na ho any koa ho an'ireo namonjy ny toeram-pianarana ho an'ireo izay efa nianatra sady taorinan'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena nisy ihany koa nanao ny adidy amanandraikitra samihafa izay voasembatsemba ny hetsika nataon'ireto mpitatitra ireto. Nisy 10 ny fiara-pitatitra ao anatin'ny fivondronan'ny kaoperativa eto an-drenivohitra ao amin'ny Uctu no nanatsahatra ny asany tamin'ity androany ity araka ny efa nambaran'izy ireo tamin'ny herinandro lasiny manoloana ny fiakaran'ny vidin-tsolika matetika fa eo ihany koa tsy fandoavany fanjakana ny compensation'izy ireo. Nisy fiantraikany tamin'ny fiainana andavanandro ny mponina teto Antananarivo izany satria ny andavanandro ny mponina Antananarivo mihitsy no mila fiara fitaterana na ho an'ireo andeha hiasa izany na ho an'ny andeha hianatra. Rary ny ataon'ny mpitatitra hoy ireo mpandeha fa tokony jerena ihany koa ny vahoaka manaitra ny fanjakana ny akamaroan'ireo olona mba hamany olana ireo mpitatitra. Ahoana ny iainanandreo hoe tsisy bus androany zay? Nareo zany hoe zay zao andeha ho any Nosy dia saika bus dia tsy mahita mihitsy. Fa 9 heures ny bus mandalo nefa ray isaky ny adiny roa vao misy mandalo. Lafindray rary ny lay atao zareo. Faharoa misy tokony tsotromay koa le vahoaka. Dia ny zany ny fanjakana tokony mitady an'ilay solution foana satria le carburant zany tsy voafehan'le fanjakana mihitsy fa raha frais taxi be ny sotra dia tonga ny ATT maka papier ny lalana sy ny karana. Ny anankiray koa nefa maninona ny régional sy national tsy mba subventionné zany ny faranak'izay fa taxi be le transport urbain ihany zany no afaka manao grefy koa ny any ary mampidina vera ny tsisy régional sy national. 40% malagasy fotsiny ngamba manana hoe tomobile dia olona be lasa zao lasa mitady tsy afaka mandeha miasa sharo. Feno mpandeha ny arabe raha nalalaka kosa ny fifamoivoizana ireo mitsikaritra tamin'ity androany ity. Ny teo anivon'ny Uctu kosa dia nilaza araka ny fanambarany meloa dia androany ihany no hetsika fanatsaharana ny asa ataon'izy ireo fa hiverina hiasa kosa izy ireo manomboka raha-pitso. Nisy ny fivoriana no tanterahan'izy ireo ny maraina teo hatreto mbola tsy nisy ny fampiatsoana tena nivon'ireo tokony andraikitra hamanany olana noho ny tombontsoan'ny vahoaka nefa dia hiverina hiasa izy ireo raha-pitso.